misaotra anao ny fitiavanao anay. Misaotra ny fotoana rehetra izay vita kehitriny ara dia tianay ny mbola mametraka ny ambiny fotoana rehetra. Mangataka ny fanahinao masina mba hitoetra atao anatinay tsirairay avy, ahafahanay mandray ny hafatra sy ny fampianarana izay tianao ampitaina aminay amin'ity lasym-piangonana ity. Ny fotoana rehetra, ny sakafo, ny fahalahina dia akimina fiainam-pelantananao satria ianao no Andriamanitra fitiavana. Ary izany vavaka izany dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao fitinantsorotra kely ny volavatsika ino fa mandeha tasy osika hoe ny fampianaran'iso hita ve dia io mifandray tsara amin'ilay atao hoe fitolanteny anzay ataontsika hoe moraly raha tsofotra azy rehefa ratsy ny fampianarana ratsy ny atao ambanitra zay dia na zavatra anankitelo kely hoe momba ny tenako fitiavan-teny federateno zavatra miavonavo na sy ny sisy avy amiko dia fa misy ko manarak'izay a le ataontsika hoe fandraisana amin'ny olona relation voalaza to daholo ny fandraisana rehetra fa voalaza to tena manokana to zany hoe fandraisan'ny mpianaka sy ny sisa fijangajangana ohatra ao ny tsy fanekena fahefany ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'le relation ty daholo fa raha hitaritsika angeha tsofotsofo mba ny mariage zany ireo le miandrandra ny fanambadiny samy lehilahy na fanambadiny samy vehivavy dia ao anatin'io koa zany dia fariny amin'ny religion amin'ny religion zany inona moa fa tsy hoe miodina miala amin'ny finoana dia manaraka fampianarana hafa io zany hoe tokony ody retsika le ambara tongany amin'ny atsika dia ny hoe tokantrano ankonana ary fianakaviana dia fiangonana dia fiarahamonina ny fiantraikany zany amin'ny fiainana nampitandrina tsara apôstôly Paoly am'ireo dao tia Timoty voalohany toko faefatra mazay to zany ny avarita dia eto ny fiantraikany misy fiantraikany foana zany raha vao mahita an'ireny goro reny nareo reny faux prophète reny nareo dia aty foana misy fandraisany foana reny am'ty relation tia telo le mirere tia le hoe fandraisany amin'ny lasiny vavy fandraisany mpivady tiany dia atony hoe le resaka fivavahany tena fivavahana diso zany zavatra io na tiako atao semako loatra an'izay fa misy akony misy akony ohatsika hoe raha ataontsika cercle le izy dia tovoany zany dia ny mpivady andeha hotsorotsorika ataoko amin'ny teny vazaha hoe eto zany ataontsika hoe ny ankonana voalohany fa mpivady ny mpivoany rehefa tsy mandeha ny mpivady tsy mandeha fifandraisana eo fa misy raorao resaka fanambadiana izy marina ve tokony ho izy efa leo za mba tianana ny fiainako zay misy manao an'izany tonga am'to fa andao anina am'izay hoe fa mba ela ihany zay fa andao mba samy manana ny lalana zany dia ao anatin'le mpivady dia
misy fiatraikany eo amin'ny ankizy. Tena misy fiatraikany eo amin'ny ankizy mihitsy a le korota ampivady. Dia eo amin'ny ankizy indray zany foy a misy fiatraikany a amin'ny fianakaviana au sens large io, dia hitany amin'ny fiangonana. Fiangonana atao kafizé fotsiny. Dia farany a hita any amin'ny fiarahamonina, ataontsika hoe société. Dia mivoaka zany io a zao akevikeviny a schéma moa schéma ihany fa mba hitantsika le hoe ny ankonana zany, ny ankonana dia miainga eo mpivady le izy, miainga eo le izy. Ka hatreto aloha nataontsika dia karazana fampitandremana fotsiny miala amin'ilay texte anankiroa ireo, fampitandremana fotsiny. Dia hoy ato hoe indraindray manitsatra ihany, angamba nareo misy ohatra hoe pasteur manitsatra loatra fa tsy te zany loatra le izy, te ninipona tao le izy mba hampitandrina antsika zany. Fa tena mahatsiravina ny zavatra miseho. Fa hiditra amin'ny fahatelotsika zao a, inona raha lazain'ny tenin'Andriamanitra e? Zay zany midirantsika zao. Tsy nanome texte fa tsy maninona akory fa zao tsika miaraka mandinika azy a. Ny texte voalohany a omeko anareo a dia Genesis toko voalohany dia ny fa 7:20. Fa misy mamaky zany. Genesis toko voalohany toko andiny fa 7:20. Azo vakina manomboka andiny fa 9:20 zany. Genèse 1, 26 et 27. Le mivakio kely hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikitsaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namorona ny azy, lahy sy vavy no namorona ny azy. io zany hoe tena fototra io a tahaka ny endrik'Andriamanitra namoron'Andriamanitra ny olombelona, zany hoe soliten'Andriamanitra teo ambonin'ny tany zany ny olombelona ary lahy sy vavy namorona ny azy. Tsy zay fa am'izao zany a misy mieritreritra hoe lahy sy lahy na vavy sy vavy na lahy miova vehivavy na vavy miova lehilahy. Tsy zay zao. Any aminay ny aloha mbola tsisy an'izany fa izahay any afrikana iny mangala tahaka e. Mangala tahaka zay fitirisaka hoe lehilahy samy lehilahy ty a na vavy samy vavy ty efa nisy hatramin'ny elo zany. Fa tena fantatra hoe tsy izy zany le izy. Tsika tsy manamendrika ny olona ao anatin'io fa tsy afaka amin'ny rary mihitsy fanambadiany amin'ny olona zay zany le izy. Fa samy maika daolina hatramin'ny Madagasikara fa dia zareo koa dia mampalahelo izy zany. Misy sitrana sy anasara amin'izany. Fa amin'izao fotoana izao tsy izay intsony. Raha vao manotohina ny fahariana mihitsy satria fahariana io dia tena hoe ny tontolo mihitsy no simba e. Eritrereto fa raha mitombo zany. Zao zany efa menarana izy hoe zaho teo mangala tahaka zany ny any aminay any. Fa amin'izao fotoana izao nefa efa resahana izy. Taloha zany mamianatra zany resahana. Soany nefa mbola tsisy lalàna. Fa rehefa tonga ny lalàna miteka daholo ny hay nareo zany mba misokatra ny sainareo. Zay indrindra lazain'ny olona. Rehefa ikenya le samy lehilahy sy samy vehivavy dia miteka ny olona kanefa tsy zay fandrosoana akory. Fa raha io no mitohy a dia ao zany amin'ny taranaka dia ao ny zavatra be dia be zavatra miseho. Za mihitsy nisy anontany hoe pourquoi vous n'acceptez pas vous en Afrique? Mais écoutez, c'est cette question de la création. Peut-on toucher à la création? Les conséquences seront irréversibles et extrêmement dangereuses. Le jour viendra où misy olona iteny hoe pasteur docteur ohatran'ny masosotra le sofoka lava loatra fa mba ataovy any ambany eloko le izy fa mety ho vitsy zany enerina any de le hoe mikasika amin'ny fahariana. Aleo moa zany amin'izao fotoana izao rehefa miteny pasteur dia miheno trotsika fa angamba enerina rehefa ataony ambany mihitsy sao intana zay no pasteur mba averiny kely hoe za zany manao vazovazo ny teniny zany fa mety ho tonga amin'izany rehefa tena kitiana le fahariana dia manjary zao moa zany efa azo atao ny mampaniry volo
za zany saky bango andrava tsisy bangokeltsara tsisy anana fa efa misy institut malaza any Maurice mampaniry volo na mamety tsy maniry volo karazana anamboarana volo ngamba zany mety a fa misy koa hitanareo amin'ny internet lehilahy anankiroa nanovany endriny hitanao tsara hoe adiniko le anaran'izy reo Bogdanov. Bogdanov. zay tokoa ny angamba le izy de Spécialiste en espace, ce rôle-là. Prala. Prala izy. Nefa ay ka zany zany le manotoina ny faharina io zany tena zava-dozo manotoina ny faharina io de fa manomboka simba ny faharintsika ny tontolo zany efa me simba tontolo efa me simba fa mivatatsika koa somban'ny orina fa de ataontsika saina tsara hoe lasy vavy no nanaovan'Andriamanitra ny olombelona araky ny endriny de ajaina tsara io a ny lasy ny vavy io samy naharin'Andriamanitra izy mivady oendrika Andriamanitra fa mifameno izy fa tsy mitovy tanteraka koa mba samy mba mifanampy eo Zafady pasteur. ento Tsy arabaiko zany pasteur loatra ohatra hoe manitsitsika arakaraky ny zavatra kendreny io fa raha hoe te hanovany endrika hitako hoe tsy mety reny ngamba tsy maninony fa ny tena hitako le aleo zany mba hitovitovy rano nioko petaka ty mba ataoko manotosokina zay ngamba tsy mety fa mety ho lasa lavitra eritreretinareo za moa tantarena zany raha nandalo tany am'le collègue anankiray tany avelany tany rehetra zanakety volana jolay de madame telle zany le mpampianatra azy de tonga izy ny 1 septembre tsy madame telle t fa monsieur telle de mba ahoana ary loevelonro ahoana nataon'ny ankizy am'zany fa niova le izy tsy azonao mety iny any fa tsy fiteny fa de samana ny liberté ny olona fa tena zava-doza mihitsy raha vao ny faharina ny pitikitery le jour où nous toucherons à la création de Dieu nous en subirons les conséquences ary itsika ihany no hijary fa tsy Andriamanitra koa no hijary zay zany ny voalohany efa atao an-tsaintsika tsara io ny faharoa ny texte faharoa zay rahantsika mijery dia ao amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andimy fahaenina ambin'ny folo ndreo mba jerentsika io texte io Timoty faharoa toko fahatelo andimy fahaenina ambin'ny folo mba misy mamaky kely de tsy akaiky io texte io mahatonga ameny Timoty de zao satria Timoty zany pasteur tendreny Paoly zany ara-panahy izy io tendreny tonary fiangonana ao Efesosy ville d'Efesosy Efesy mbola misy fiangonana io tam'izany fotoana zany de ny apôstôly Paoly moa nahazo tsindroman'Andriamanitra de manoratra manao an-tsoratra zavatra vorenin'Andriamanitra de tsika mandray zany fampianarana zany de mba vakiko kely toko 2 Timothée 3:16 Ndaran Jesosy zay soratra rehetra nomeny tsindroman'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana zay diso ho fitazana amin'ny fahamarinana toy zany kely mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra ny soratra rehetra nomeny tsindroman'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana sy ny sisa zany hoe ny soratra rehetra nomeny tsindroman'Andriamanitra dia misy zavatra kendreny tsy zay inona raha ny kendreny lazainao ka le hoe nomeny tsindroman'Andriamanitra io raha tena denina dikany de hoe avy amin'ny fofonan'Andriamanitra inspiré de Dieu zay mihitsy ny hevidene de lazaina tamitsika ka io soratra rehetra io zany de ny testamenta taloha manontolo sy ny testamenta vaovao manontolo misy boky 9 tsy ampino io ary tsy anasorana io misy théologie tena 10 de 10 mihitsy
zay makavana be any makavana be any africaine tony le olona tsy mba nianatra tony fa mba meny fotsiny de ozy misy karazany ro ny ten'Andriamanitra, misy le teo logos, de misy le teo rema, asa raha mba hainareo zany. Logos de ty voasoratra ty fa ny rema de zay ren'Andriamanitra mivantana tamin'ny pastera na tamin'ny izavony narandrana teo fa de soiany efa tsaiko tsy nijery de reny rehefa miteny de ty zany ny rema lazaiko aminareo ino ny tena inon'ny olona fa sy le logos. Ka tao am'sekoly ampianarako faculté théologie tao Abidjan isan'ny tena tsara izy io ary de saoka Andriamanitra mba nazoky ny ampianarako tany ohatry ny 12 taona fa io sekoly io zany nisy mpianatra anankiray zay niditra tao raisina tsara mihitsy izy nianatra tao izy de mampianatra momba ny fanambarana le atao révélation ka ny révélation de Andriamanitra miteny amitsika ary efa voarakitra tsoratra ny voalazan'Andriamanitra vita tsy ampiana tsony fa ny anjaran'ny mpampianatra de manazava hoe ahoana ny hevitry teny de la mpianatra an'izay de toerina ianao izy izy logos any resanao fa tsy mba resanao ny rema ka le rema mantsy hoe rehefa mitoroteny aloha de vorevany amin'Andriamanitra na zay nefa le vorevan'Andriamanitra zay nyresantsika io le fitiavan-teny io le freriany le fitiavam-bolo fotsiny de misy karazan'olona telefônina am'ireo paster reny maraina paster inona ty tokony ataoko zao fa andeha anana zao ny remao anao tsy homaky baiboly tsony io fa miandry an'izay fotsiny nefa le rema zany zavatra avy amin'ny filana fotsiny de tandremana tsara mihitsy ka io tovolahy io nanaraka ny koto izy de vetivetian'izy de niove satria zany nazavaina tsara fa de faly any nanarany an'le cours de théologie tsy nahatra hatramin'ny farany izy fa fangezalahy tany amin'ny fiangonana zandry nisy azy tany de tsy naharitra izy fa nare zavatra betsaka izy de zao ndre mandeha nampianatra zany mifampianarako dogmatika fampianarana io ambondry io zany fa tena fampianarana zany teko latsaka ny ranomasina nefa izy omilony olo petako fa tsy anelona latsaka ny ranomasina za rehefa mampianatra tsy momba mipetraka ohatr'izao mandehandeha ranotrano sady mijery ndralako hoe so de zavatra fa nijereny amin'ny internet satria misokradeo ny ordinateur zareo efa lazaiko taminy rehefa mijery nareo manome noty anareo de lazaiko ay ranona ino le mpijery internet fa tsy misy aloha rehefa vitsivitsy any angamba fa nisany anakiray aloha mbola zatra an'izay dia nitombo latsaka ny ranomaso fa tsy naharitra de nanontany mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pleurez de zay izy vo migogo nous sommes morts dikana le fianarana ny resiny tany am'le rema ay diso daholo to izy vo niova ny aminy de zany zavatra misy zany le tsindrimandrin'Andriamanitra io inspiré de Dieu la parole vient du souffle de Dieu transmise à l'auteur comme l'apôtre Paul et à son tour l'apôtre Paul la met par écrit pour que nous puissions lire le texte et étudier ka zany tena zava-dehibe zay amitsika zany tsy tena sarotra ny mandrainy hoe avy amin'Andriamanitra io soratra io fa misy théologiana tsy manaiky an'izany tsony libéraux ilazana an'ireny théologiana ireny soratra le Paul engeny nanao an'io e de misy an'izany le olona miteny hoe za de namako le olona aloha fa de ataoana moa congolais izy io izy ania aleoko lavitra ny Andriamanitra ny apôstôly Paul ny Andriamanitra ny amin'ny testamenta taloha samy hafa hoy zany aminy tiako ny théologieny Paul fa tsy tiako ny théologieny Jacob tamarasala am'izany de voalazaiko tamiray taminareo pasteur suisse tamin'ny France 2 ndray taona andro pentecoste izy mitarika fitaovavahana amin'ny présence protestante azony any ama Côte d'Ivoire mantsy io andro pentecoste izy miteny aujourd'hui c'est la Pentecôte nous venons de lire acte 2 fantatreo miasan'ny apôstôly
faharoa filatsahany fanahy masiny les jeunes nous venons de lire acte 2. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cet acte, mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Ça ne peut pas nous. Il faut pas mentionner le texte de 6 jours. Professeur de théologie à Montpellier, nous l'a joué. La terre promise, ça n'a jamais existé. C'était dans l'imagination de Transin. PDB, Fapinar Transin. J'ai ni un avant n'andriamanitra ny teny io fa ny anjarantsika dia mandinika azy a mba ho fantatritsika tsy ahatonga atsika ho veriverariny amin'ny zavatra hafa ka tonga amin'ilay fampianaran'ny Iso ary ambony ery dia manjary simba ambany fifandraisana ao amin'ny ankonana simba ambany ny fiarahamonina dia simba tanteraka ny fiainana le fiainantsika eto hoe fo ihany folo taona ozy ny tenin'Andriamanitra arafarafahabetsany ny valopolo taona ka nahoana no sombana amin'ny zavatra sara amin'izany dia antsoiny apôstôly Paoly tsika mba hianatra ny tenin'Andriamanitra fa dia tena tsindrina eto a dia tsy ny hoe mahatsirimandriamanitra ny teny ihany tsy avy amin'Andriamanitra ihany ny teny fa izy hoe ahasoa tsindrina tsara ny tena mahasoa io ahasoa ny fiainatsika anamboatra ny tyle moraly ity zany ary amin'ny fifandraisana amin'ny samy tena fifandraisana amin'ny hafa na amin'ny araky ravahana zay no lazaina diny avy voalazany teo voalohany mahasoa ho fampianarana dia ny fampianarana tokoa tena ao anivony fiainana kristiana ary mampalahelo fa tsy dia zany tsoa zao tsy fantatra hoe ty aminareo tia frantsa ty fa any aminay tena fa miariary mihitsy tsaroko tsara fa iny tamin'ny tonga tany Côte d'Ivoire rehefa mirava ao am-piangonana dia ny commentaire de zao ny torotenin'ny paster texte zao no raisiny a isevitra telo no voalaza teo a zao zava-tena mba azo zay zany tany Côte d'Ivoire taloha zany hoe mbola manitsatra kely a fa tiako anazava ny zavatra amin'izao fotoana zao a rehefa mirava amin'ny fiangonana on a eu un bon culte mais qu'est-ce que on a bien dansé on a bien dansé le pasteur quand il prêchait il enlevait sa veste et il se promenait ohatrany artiste zany fa za fa nanatitra mihitsy tompo a zany mpitoloteny zany manala veste hopitoriana ny teny asa zay zavatra kely soa fa mba veste any na so ratsy ngamba raha ampy teo dia misy olona miteny kany am'zany zany hoe tsy lay tenin'Andriamanitra tsony zava fa zavatra hafa koa zany hoe voalaza tsara hoe fampianarana ataontsika tsaina tsara mihitsy hoe tsy le fampianarana ireriana fa ahafantarana an'Andriamanitra zany ka eo anivony fiainan'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra tsy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra hoy ny mpanisy fivavahana ny réformateur milaza hoe alao ampiasaiko ihany ny teny latina na dia tsy mahay latin aza fa ny teny latina dia sola scriptura zay voasoratra ihany ty zany zay ihany dia ny anjaran'ny mpitoroteny anjaran'ny mpampianatra kolady anaran'ny mpitarika sampana anaran'ny manazava ny soratra masina ihany dia ny toroteny no anivony